Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana rehefa no erabanantsika hatrariharatsinainy fa 5 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky nomery toko fahenina. Nomery toko fahenina andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 7. Nomery toko fahenina andiny faha 20 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao. Hampamira-petra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Dia metraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary izaho hitahy azy. Raha masonao manao sinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe amin'ny malagasy ry havako ny lanja ny antsoina hoe tsodrano. Amin'ireo dingam-piainana na rite de passage izay lalovan'ny malagasy dia tsy misaraka mandrakariva aminy ny tsodrano. Ao anatin'ny fahaterahana, ao anatin'ny fanambadiana, ao anatin'ny ireo ataontsika hoe dingana maro isan-karazany dia isaky ny ampita dingana vaovao dia misy mandrakariva ny tsodrano. Ary tsy eo amin'ny lafiny hoe fiainana maha-olombelona ihany io, fa eo amin'ny lafiny materiela koa aza. Rehefa vita ny trano dia misy tsodrano. Amin'ny zavatra maro samihafa izay ataontsika hoe sarobidy, misy dingana vita na dingana tiana omby dia fanaon'ny malagasy mandrakariva ny tsodrano. Ary izany tsodrano izany dia aseho amin'ny fomba hita maso. Arak'izany raha baka teny moa dia tany am-boalohany dia tena tsoka rano mihitsy, izany ampidirina ao am-bava ny rano dia ny ray aman-dreny no mitsodrano, tena mitsoka rano mihitsy. Izay nahatonga ny teny hoe tsodrano. Tamin'ny andro taloha dia mijoro io anjoro firarazana no itsofana rano ny zanaka, itsofana rano ny olona rehefa ohatra ka handeha lavitra izy na rehefa hanoron-javatra izy dia fanao mihitsy ny mitsoka rano. Ilay rano dia ilay rano tsofina dia milaza zavatra anankiroa mazava tsara teo amin'ny tôlo farafahakeliny. Voalohany dia ny rano teo amin'ny tôlo dia milaza fanadiovana. Izany hoe fanadiovana ary manala ny karazana ataontsika hoe ny loto, tsy ilay loto saleté loatra fa ilay loto ataontsika hoe ara-panazy izay mety manelingelina. Ary dia tahaka ny hoe misasa ny olona rehefa avy mandevina dia ny rano dia fidiovana. Zavatra anankiroa ny fidiovana teo amin'ny taona malagasy: ny rano sy ny afo. Dia samy fitaovana fidiovana izy ireo. Ka ilay izy tsy tsokafo akory fa tsodrano. Dia izany hoe milaza fidiovana fa ilay izy hoe avy any am-bava, milaza avy any am-bava dia milaza zavatra ataontsika hoe vokatry ny fo, milaza rano velona, milaza tsy hoe rano tsotra fa milaza fifaliana, milaza zavatra avy any anaty. Noho izany dia ilay dikan'ilay hoe rano avy any am-bava dia milaza hoe fankasitrahana sy firariana ny tsara mihitsy ho an'ilay olona tiana. Izany hoe toy ny sombinaina mihitsy, toy ny tiana mihitsy, milaza fitiavana ny olona tiana, ny olona akaiky ny fo, ny olona toy ny tena, toy ny ao anaty mihitsy no tsofina rano. Dia sarobidy malagasy mihitsy ny tsodrano. Izay mahatonga rehefa mivarotra raha miady varina dia manao hoe ao e tsara tsodrano e, na tsofo rano moa io mba ho anahy e. Milaza hoe tsy hisy orana, tsy hisy fifanolanana. Ary dia ny toro malagasy moa rehefa misaraka dia atao hoe mifampitsodrano, fa tsy hoe misaraka fotsiny fa hoe mifampitsodrano ry zareo. Any hoe tsy hisy alahelo na inona mihitsy. Dia sarobidy amintsika ary ny tsodrano. Tsy tsika ihany fa ny tatsinanana rehetra mihitsy dia saika manao an'izay zava-dehibe ny tsodrano izay. Amin'ity nomery toko fahenina ity ary dia Andriamanitra no niteny tamin'ny Mosesy manao hoe asaivo mitsodrano amin'ny anarako
any zanak'Israely iarona. Ary io antony io no mahatonga hoe mifarana mandrakariva amin'ny tsodrano ny fitaom-pivavahana. Ny avantsika loterana de tsy de mampiasa ny teny hoe tsodrano loatra izy, mampiasa ny teny hoe fitahiana, tsy mifanalavitra mihitsy ny tsodrano dia lay manakaiky ny maha-malagasy, fa ny fitahiana de izay ataontsika hoe voambolana nalaina tao amin'ny zoatra masina, fa tsy mifanalavitra akory ny votoatiny. Amin'ny teny hoe tsodrano tsika de tena amin'ny lafiny anthropolojika hoe tena manakaiky lay maha-malagasy. Zany hoe naka volotany zany, naka voambolana fampiasany andavanandro ny teny hoe tsodrano. Fa ny avantsika loterana kosa de nampiasa ny teny hoe fitahiana, raiso ny fitahiana mitovy amin'ny raiso ny tsodrano ihany. Tsy zahatra samihafa akory zany. Avy amin'ity nomery toko fahaenina ity. Amin'ity toko fahaenina ity koa rehefa raha ohatra ka mijery isika dia individuel zany hoe ho an'ny tsirairay le tsodrano, ho an'ny tsirairay fa tsy hoe akapobeny eo, hitahy anao anie Jehova, hiaro anao anie Jehova, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova. Ndraindray afangaro izy lasa toika hoe hitahy anareo anie Jehova. Tsy de zay loatra natao boky nomery fa tena hitahy anao mihitsy. Zava-dehibe lay hoe fitahiana manokana Andriamanitra mahita ny tsirairay. Zay ny dikan'io tsodrano. Tsy Andriamanitra mahita ny fiainana akapobeny, marina loatra fa misy tsodrano ao amin'ny akapobeny hoe nareo. Fa eto dia tena ilay individu, ilay tsirairay mihitsy eo anatin'le fiarahamonina no hitan'Andriamanitra ny maharary azy, hitan'Andriamanitra ny zavatra ilaina. No zany dia eto de tena ianao no afatra eto. Zany ny tsirairay mihitsy no andray zany tsodrano zany. Ary ao amin'ny boky nomery, ao amin'ny boky nomerisy, ny boky ny Exodosy moa ray manontolo amin'ny boky ny Pentateuka de rehefa manao hoe nareo de mandrakariva Andriamanitra toy ny tezitra, ny fihevitra tsy fihevitrareo. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe ianao de toy ny milaza akaikikaiky kokoa ny fo. Rehefa ndraindray rehefa miteny hoe matetika moa fa tsy indraindray, rehefa miteny hoe ianareo Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Pentateuka de milaza sanatrerana indray tsy maneso fa toy ny hoe mametraka lay olombelona ho lavitra azy, olombelona mpanota. Fa amin'ity rehefa aminao kosa izy hoe ianao de milaza akaikiny fo. Fanazavana lay teolojiana antsoina hoe Edmond Jacob zay nandiky testamenta taloha io nanao hoe ity tsodrano ity dia tsodrano natao ho an'ny tsirairay mihitsy, natao ho an'ny tsirairay, zany hoe ho asoanao ity tsodrano ity. Ka eto ary avako malala ka mandinika lay tsodrano isika andiny fa 7 ka hatramin'ny enina de manao hoe hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao Jehova ka mindra fo aminao, hanarara ny tavany aminao Jehova ka omenao ny fiatana. Tsodrano fanao am-piangonana izy io, ndraindray raha moa iraina, ndraindray misy hira izy io, arak'izany. Ary zay mahatsodrano aronika azy, hoe tsodrano aronika teny hoe tsodrano ny arona. Dia io zany tsodrano aronika, zany hoe tsodrano mandramy matetika tononona mihitsy izy io amin'ny fotoana lehibe, marina fa lehibe toy ny fotoana amin'ny fiangonana, fa amin'ny fotoana lehibe dia saika ity tsodrano ny arona ity no tononona. Ohatra ka jerentsika dia mizara telo lehibe zay tena aseho n'ity tsodrano ity eto. Ny voalohany de zao fiarovana, ny faharoa de zao famindrampo, ary ny fahatelo de zao fiadanana. Reo teny telo reo: fiarovana, famindrampo, fiadanana. Reo tena zavatra ataontsika hoe sarobidy mihitsy eo amin'ny fiainany zanak'Israely. Zavatra namparantenain'Andriamanitra ao amin'ny zanak'Israely zany de zao fiarovana, famindrampo, fiadanana. Asa raha ohatra ka ianao mila zavatra amin'Andriamanitra na inona zavatra irinao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra de tena mampanantena mihitsy reo zavatra teny reo, hoe miaro izy, mamindra fo izy, manome fiadanana izy. Raha toa ka somary mandroso kely tsika ny amin'ny famakafakana lay teny dia roviana isika no mahazo zany fiarovana, famindrampo sy fiadanana izany. Eto dia toy ny oharin'ny boky nomery zany ho toy ny mihetsika Andriamanitra, ho toy ny Andriamanitra mihetsika, ho toy ny Andriamanitra ataontsika hoe en mouvement, Andriamanitra tsy hoe mitomepotsiny fa Andriamanitra mihetsika, Andriamanitra miasa
zany Andriamanitra miasa zany dia mahatonga fiarovana ao atsika. Raha miteny manao hoe hitay anao, miteny hoe fitahiana dia tsy hoe teny fotsiny fa milaza fihetsika izany, milaza tanana miainga zany na milaza fihetsika atao zany. No zany de zao Andriamanitra mihetsika, Andriamanitra miasa, Andriamanitra ny fihetsika ataon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hoe sanatria toin-jahatra tsy manao n'inona fa ny asa ataon'Andriamanitra de miteraka fiarovana ho atsika. Io fiarovana zay azotsika ataon'Andriamanitra io de zao mihetsika ny asan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Isaia mpaminany miteny manao hoe miasa ka tsisy mahasakana, tsisy maharombaka zay io ampelantanako. Rehavako malala ny tsodrano zay tonon'ny tompo asain'ny tompo tononona ho anao de izao manao hoe miasa izy, miasa ho anao izy. Io Andriamanitra io de miasa ary rehefa miasa Andriamanitra fiarovana ny dikan'izay. Rehefa miasa Andriamanitra fiarovana ny dikan'izay, fiarovana amin'ny ratsy, fiarovana amin'ny herisetra, fiarovana amin'ny tsy fahasalamana, miaro anao Andriamanitra. Ary zany no tian'Andriamanitra ho ao an-tsainao hoe miasa izy mba hiaro anao, miasa izy mba hisoroka zay rehetra mety ho loza mahazo anao, miasa izy melo lalana anao am'izay rehetra mety ho mampatahotra anao. Ity tsodrano ity zany de fanomeza toky fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra miasa ao anao. Zay raha miteny hoe hitay anao any izy ka hiaro anao, hiasa izy zany. Tsy hitaza-potsiny izy, tsy amelatsika ho irery izy, tsy amelatsika ho hiaran'izay mety ho zavatsarotra fa fiarovana ao atsika izy. Salamo Davida mpiady mahery fatatsika, Davida mpiady mpitaritafika sy ny tahaka zany, hitatsika eo amin'ny bokin'ny Salamo zany dia zava-dehibe amin'ny Davida mihitsy lay atao fiarovana. Ary eo amin'ny testamenta taloha mbola namboatra fanjakana ny zanak'Israely dehibe ny fahavalo miady amin'ny halan'ny firenena manodidina azy izy de ny larana voalohany de zao fiarovana. Izy amontsika rehefa malala no tsy mila fiarovana. Am'izao ataontsika hoe fahaliton'ny tontolo faharavan'ny tontolo iainana, fahasimban'ny fiarahamonina, fahasimban'ny fiariana, fahasimban'ny ataontsika hoe ny lambam-piarahamonina, ny fifandraisam-piarahamonina, lay tissu social, lay lamba mampifamatotra atsika toy ny fiarahamonina mampiombona atsika miparitadritaka. Tsy afaka miaro tena mihitsy isika raha tsy ao Andriamanitra. De zao ny tokomen'Andriamanitra anao, mitsodrano anao Andriamanitra anio, miaro anao izy, miaro anao izy fa matoky hiasa izy, fa mino sy matoky hiasa, ary aza isan'izay tsy mino fa mino fa miaro anao Andriamanitra. Fantapany faharoa de izy manao hoe famindrampo, hampamirapiratra ny tavany ny tompo ka amindra fo aminao. Le teny hoe ampamirapiratra de zao ho tsika manao hoe mihetsika Andriamanitra de mahatonga fiarovana, miasa Andriamanitra. Fa eto indray ny tavany de ho faly izy, tsy hoe mihetsika femihetsika fotsiny Andriamanitra. Zay le sary anehoana, zay moa le resahantsika manao hoe mandrakariva ny bokin'ny Pentateuka, indrindra ny bokin'ny Genesis ny tahaka zany de manao le antsoina hoe anthropomorphisme, anthropos olombelona, morphisme forme, zany hoe hitatsika fa ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia ndraindray Andriamanitra omena endrika toy ny olombelona, na dia Andriamanitra azy izy de omena endrika toy ny olombelona izy, manamaso, manantanana, mijery, mifomaraina, manana losiny sisa, ary dia manatsofina. De eto dia tsy hoe mihetsika ihany zany Andriamanitra fa manana tavako izy. De dika teny hoe mampamirapiratra ny tavan'Andriamanitra de zao faly Andriamanitra. Eto zany nitsodran'Andriamanitra de hoe mba ho faly ane Andriamanitra mijery anao, ho faly ane Andriamanitra mahita anao, tsy miasa miaro ihany izy fa engany rehefa mijery anao izy andro tontolo andro de ho faly mijery anao izy. Zay le ampamirapiratra ny tavany, ho faly mijery anao izy, ka tsy Andriamanitra tezitra no mijery anao androany fa Andriamanitra faly. Ary rehefa faly Andriamanitra de inona ny zavatra mitranga? Mamindra fo izy, mamindra fo. Zany hoe tsy misy olombelona tanteraka nge mazava ho azy e. Tsy misy olombelona tanteraka, tsy misy olombelona parfait, tsy misy olombelona tsisy kanina, tsy misy olombelona hoe tsy manana fahatsorona inona na inona, fa noho ny amin' Jesosy Kristy tompo isika zay tsy afa-tsy akory fa famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga antsika afaka mijoro.
dia noho zany dia eto any dia izany famindrampon'Andriamanitra izany manarona ny fahalementsika, manarona ny tsy fahatanterahantsika. Ka rehefa mijery antsika Andriamanitra dia tsy itsika mpanota no hitany fa ny tenany. Ny tenany ao am' Jesosy de mamindra fo izy. Fa raha isika mpanota no hitany de zao manjary tezitra amitsika izy. Ary rehefa tezitra Andriamanitra dia mitsara izy faharavano zany satria mpanota isika tsisy mahajoro eo anatrehan'ny fahatezeran'Andriamanitra. De hoy eto ny tsodrano manao hoe enganeo faly aminao Andriamanitra, enganeo faly mijerenao izy satria hitaneo aminao Jesosy. Ataovy hitaneo aminao Jesosy de hitanao eo aminy ny famindrampo. Inona hoe hitaneo aminao Jesosy? Minoany Jesosy mino raiso Jesosy fiainanao, matokihan Jesosy, mangatà hoe Jesosy mitoera atao poko, Jesosy tafio avianao ho toy ny fitafiko, Jesosy avianao mitoetra ao amin'ny fiainako, amin'ny asako. De rehefa mijery Andriamanitra de zao Jesosy no hitany, enao Jesosy no hitany. Ary rehefa enao Jesosy no hitany de zao manjary mamindra fo amiko izy. Ka tsy ny fahalemeko, ny fahalainako, ny toetra tsy mendrika no hitan'Andriamanitra fa rakofany ny famindrampo. Miavako malala zava-dehibe ary ity tsodrano ity. Tsodrano zay tiany tompo iainanao no manao hoe manome toky Andriamanitra fa hamindra fo aminao izy. Manome toky Andriamanitra fa tsy ho tezitra aminao izy fa hampamirapiratra ny tavany. Fa ny farany de zao ho ihany boky Noery, manandratra ny tavany aminao Jehovah ka manome anao fiadanana. Ovina isika manana fiadanana. Manana fiadanana isika rehefa mitraka Andriamanitra ka mijery antsika. Tsy miondrika Andriamanitra, mijery antsika ny tavan'Andriamanitra. Ny dika zany de zao eo le hoe mihiran'Andriamanitra fa tava vonina, endrika vonina iaino. Zay lay mifanatrika Andriamanitra, vonina iresaka, mifandray amitsika Andriamanitra. Raha miteny hoe manandratra ny tavany Andriamanitra de zao vonina iaino anao izy, iresaka aminao izy, mangila tsofina aminao izy, manandratra ny tavany zany hoe tsy hoe mijery fotsiny fa mifantoka any aminao mihitsy ny masony, mifantoka any aminao ny maizy azy. Ary zay ny loharan'ny fiadanana. Ay le fiadanana de zao ateraky ninona? Ateraky ilay hoe Andriamanitra mifamaty-piainana amiko. Ay le fiadanana ateraky ilay hoe izaho sy Andriamanitra miompy-piainana, izaho sy Andriamanitra manjary toy ny ray iaina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo de manana fiadanana. Rehefa malala ity tsodrano ty ary de mitsodrano anao tsotra fotsiny zao manao hoe azonao atao tsara, mahazo antoka ny fiarovanaNdriamanitra, azonao atao tsara ny mahazo antoka ny famindrampon'Andriamanitra. Ka tsy Andriamanitra maika hikaravasy, maika hikapoka no hitanao fa Andriamanitra mamindra fo sy maneho ny fahalemem-panahiny aminao. Ary Andriamanitra manome toky fa hanome anao fiadanana, fahatoniana, miala ny tebiteby, miala ny tahotra, miala ny tahotra ny ho avy isan-karazany. Afaka malala manomboka ny herinandro ianao anio de izany tsodrano zany ny tenin'ny tompo ho tankatrao hoe mampanantena ny tompo ary fa hanome anao, hiaro anao izy, hamindra fo aminao izy, hanome anao fiadanana. Reto zavatra roa reto nefany ny fanalahidiny zany. Raha mamaky tsara de bokyny Nomery ity isika ry avako malala de zao fahavononana handray zany tsodrano zany. Fahavononana anjay zany tsodrano zany. Zava-dehibe ny tsodrano. Zay mahatonga ny hoe farany fotoam-pivavahana izy. Ary mahatonga ny kristianina mandrakariva miandry farany de zao hiandry tsodrano izy. Satria tsy tsodran'olombelona akory ny tsodrano any am-piangonana fa tsodranon'Andriamanitra iteneny io manao hoe teneny iarona hitsodrano. Zany hoe iarona fitaovana ihany fa Andriamanitra no hitsodrano. Zava-dehibe lay tsodrano. No zany de raiso lay tsodrano, fahavononana handray lay tsodrano. Zay mahatonga lay teny hoe raiso lay tsodrano. Tsy hoe ho aminao lay tsodrano fa raiso, zany hoe fahavononana handray lay tsodrano. Ary hitantsika fa indraindray ny havana katolika rehefa miangona ka fotoana ny tsodrano de avelatra ny tanany, avelatra ny tanany.
zany hoe toy ny vonina andray le fitahina izy, vonina andray le tsodrano izy. Itsika moa tsy tena manao zava-dehibe loatra le tsony hoe fihetsika, fa izao ao am-ponao anao de mandray lay tsodrano. Midikany hoe mandray le tsodrano de zao mivonona handray le fitahina, aza misalasala mihitsy fa iny tsodrano tonononao anao iny de marina, de aza misalasala mihitsy lay hoe vonina andray le tsodrano fa anome fiadanan'Andriamanitra, hamindra fo Andriamanitra ary hiaro Andriamanitra. Hoy isika manao hoe inona ny fanalahida eto? Ny finoana, fahavononana handray le tsodrano, fanetretena handray le tsodrano, ny fanantenana handray le tsodrano. Fa ny faharoa zay aseho eny tetin-jotra masina ity hoe rovina no mitraka io tsodrano io de zao fifandraisana, fifandraisana io. Ny tsodrano dia fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy vao manompoka akory ny vavaka de tsodrano, tsia ny farana ny fotoam-pavahana vao tsodrano, avy mandre ny tenin'Andriamanitra vao tsodrano. Zay ny maha fifandraisana lay tsodrano. Vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, avy nandray famelan-keloka, avy nandray ny tenin'Andriamanitra, hiasa. Ny tsodrano zany de zao fifandraisana ahatonga anao hiasa. Raha miasa ianao zany de matoky fa hiaro anao ny tompo eny am-piasana. Raha hiasa ianao zany de matoky fa hamindra fo aminao ny tompo. Raha hiasa ianao zany de matoky fa omen'ny tompo fiadanana. Afaka malala ny tompony hitasy hampahery anao ary ahatanteraka zany tsodrano zany aminao. Zay tononona aminao manao hoe hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny taviny aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny taviny aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Vavakasika. Tompo ampisoranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mampatsiaro anay fa ianao de mitsodrano anay mba hanananay fiadanana. Ianao de mitsodrano anay, tsy manafina ny tavanao, mampamirapiratra ny tavanao, maneho ny tavanao mba hanananay fifaliana ao anatin'ny famondram-po. Ianao de mitsodrano anay satria miaro anay ianao. Sotra Tompo, fa ny teninao de ianao ihany. De tanterao aminay Tompo ny teninao. Arovo zahay Tompo, amin'ny etraketraky ny ratsy amin'ny herinandro fa manomboka ity. Arovo zay Jesoa. Arovo am'ireo zay mpanao herisetra ny mankahala, arovo am'izay rehetra mety tsy fahasalamana, arovo zay Jesoa fa arakofy ny famondram-ponao. De amin'irao fo zay Tompo, ataovy mitoetra mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Mivavaka zay Tompo, mihoatranao zany, meo fiadanam-po, meo fifaliana. Aoka hanapaka ato am-ponay ny fiadananao. De metraka ty herinandro vao te am-pelantananao zay Jesoa, aza mahafona masaraka anay. Mitehirizana anay, ary ataovy aminay ny fiadanana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.